mpangalatra tsy avy raha tsy hamalaka sy hamonda ary andringana izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Jaona toko 10:10. Ny fiainana tolotry ny tompo dia fiainana be dia be. Tsy azo ampiasana ho fitiavan-tena fa ho fanompoana azy amin'ny fo manontolo sy ho an'ny hafa ihany koa. Araka ny voalaza amin'ny filazantsara ny Jaona toko 10:10, tsy maintsy maty ny izao. Ao amin'ny tenantsika tsiraray avy ka ny fiainantsika miafina miaraka amin'ny Kristy no mitondra vokatra ara-panahy lehibe eo amin'ny tontolo izay misy antsika tsiraray avy. Ny fanahy, ny saina ary ny herintsika dia ny tompo izany. Ary ny fiainantsika sy ny fotoanantsika rehetra dia tokony ho ataontsika ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Araka ny voalaza ny Korinthiana 10:9-7. Ry ralasaina bavy malala, ny fibanjinana mandrakariva an' Jesosy Kristy sy ny fanoloran-tena ny amin'ny sorona lafo vidy nataony teo Kalvaria dia hahatonga antsika ho velona ho an'Andriamanitra. Ny talenta rehetra ananantsika dia tokony ampiasaina ampahafantarana ny fitiavany sy anehoana ny fahazavana eo amin'ny fiainantsika ka tsy hisy fitiavan-tena velively amin'ny fiainana izay lalovako sy ny lalovanao. Izany hoe ny fiainana kristianina dia fiainana be dia be, tsy ho an'ny tena fotsiny izany fa ho fanompoana azy sy ny hafa. Ny fibanjinana tsy tapaka an'i Kristy no mitondra fiainana ara-panahy sy ny fahazavana. Tena sarobidy amin'ny maha kristianina antsika ny amin'izany hoe fibanjinana an' Jesosy Kristy izany. Satria izany no mitondra antsika fiainana ara-panahy matanjaka, mitarika antsika ao anatin'ny fahazavana. Ka aoka Jesosy Kristy irery ihany no banjintsika isan'andro isan'andro. Ny talenta rehetra dia tokony ampiasana anehoana ny fitiavany mahagaga. Ilay fitiavan'Andriamanitra mahagaga. Ary aoka ny talenta fanomezam-pahasoavana nomeny antsika tsiraray avy ho ampiasantsika izany ho amin'ny tombotsoan'ny asan'Andriamanitra sy izay rehetra ananantsika. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ralasaina bavy, omeo ny tenantsika rehetra ho an'i Jesosy Kristy anio. Aoka ny fibanjinana azy isan'andro isan'andro sy ny fanoloran-tena amin'ny fanompoana no ifeny fiainantsika mba hazava sy haneho ny fitiavany amin'ny rehetra ihany koa izao sy ianao. Tsara dia tsara izany teny izany ary aingane izany teny izany mba hiainantsika tsiraray avy ka hahatonga antsika hanana fiainana be dia be tokoa ao amin'i Jesosy Kristy. Andao isika hivavaka. Jesosy malalo, misaotra anao izay noho ny amin'ny teny izay nomenao anay indray tamin'ity anio ity. Izany teninao izany anie dia mba hanorotoro ny fonay sy ny sainay ary ny fanahinay ka hahatonga anay iray aminao tanteraka tokoa. Ampianaro mandrakariva izay hibanjina anao Jesosy Kristy satria ny fibanjinana anao isan'andro isan'andro, ny fibanjinana anao raha mbola velona tokoa izany izahay dia izany no mitarika anay ao anatin'ny fanantenana, ao anatin'ny famonjena, ao anatin'ny fiadanana sy ny fahasoavana. Mitahi manokana ny tokantrano tsiraray avy, ny olona tsiraray avy izay manaraka izao fandaharana izao. Aza vela ho diso anjara ny amin'ny famonjenao izy ireo, ny amin'ny fitiavanao. Mivavaka ihany koa eo ankehitriny raha misy ny kify, raha misy ny marary, raha misy ny ketraka amin'izao fotoana izao. Ampahirezo ny zanako Jesosy malala ary aoka hita fity aminao amin'ny fomba mahagaga sy amin'ny fomba manokana. Ankehitriny meteza ianao, ombanay ary hitantana ny fiainanay tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy. No anona sy angatana ny vavaka. Amen.